tamin'andro tsara ny andro. Za zany nanao live an'le live TikTok, de isaky ny live dia za koa asiana thème, de le olona no débattre an'le thème io, misy panel olona anankifolo ambony panel, folo izy na sivy. De live nataoko voalohany zany hoe resaka parents toxiques. Fa teneniko anareo fa nanao an'le izy izay rehetrarehetra miaina eo mila hiara-hitomany am'le olona miteny mandray fitenenana mitantara momba anazy. Fa tsy azonareo an-tsaina hoe tena betsaka kay parents toxiques, tena betsaka sady tena hoe matetika zany parents toxiques tsy tonga ansaina hoe toxique izy, tsy tonga ansaina hoe manao ratsy ny zanany an'le izy, tsy tonga ansaina zareo hoe mampisy traumatisme à vie agny ny fihetsika ataony. Mampiteny hoe rehefa mbola tsy vonona dia aza miteraka mihitsy aloha, rehefa mbola tsy matotra émotionnellement zany dia aza miteraka satria tena betsaka ny tsara tao. De mahafinaritra le fizarana satria misaotra anay zany le ankizy hoe misaotra ozy izy fa tena ohatran'ny hoe soulagé zany satria izy mitantara dia misy olona be dia be na amin'ny commentaire eo ambany eo en direct eo na ny olona ambony panel mampahery mizara. Fahitako hoe mahafinaritra le live TikTok, tena mahafinaritra. De tsy manao publicité an'io live koa fa za zany tiako mizara hoe eto ny zavatra afaka andraisanareo liezina mahay tapitrandraka nefa mila masoandro. De avy ndray zay nanao live an'le resaka mpamosavy. De tiako tenena aloha ho an'le olona mpanao live amin'ny TikTok hoe mangalatra ny hoe ndry mangalatra ny nisiko moa fiantsoana zareo anazy, ndry mangalatra ny concept, za tsy mangalatra concept an'izaniza fa nenahy hoe misy thème nenahy de iny thème iny no ataoko, fa tsy hoe iny foana fa misy mantsy ohatra hoe fanao resaka misava fotsiny zay fotsiny ataony, de misy ndray resaka hoe débat politique fotsiny, de nenahy tsy raha fa isan-karazany. Ny olona koa en plus manome hoe ty ndraiky resahana. De le resaka mpamosavy koa za taloha tsy nino andreny fa tena mihaino andry zareo de tena hoe misy olona tena hoe ratsy fanahy fa mamosavy fotsiny. De misy karazana anarana be dia be hoe misy karazana anarana zavatra be dia be hoe ohatra zao anarana mpamosavy, ohatra zao anarana fanafody gazy, ohatra zao fomba fataon-jareo, zay zavatra tsy eritreretiko mihitsy ho possible. De tena mafitsika gasy amin'ny eny efa zakoa zany mafitsika amin'ny olombelona zany mafy amin'ny fifanaovana ratsy. De androany alina tenenareo nge le fotsy maniry. De androany alina zany manomboka 20h za zany manasa le ray aman-dreny zay mba manao TikTok mba tongava mihaino raha androany alina, mba tongava mihaino androany alina hoe resaka mombana ray aman-dreny miangajanaka. Satria io ndray tena be dia be koa ny ray aman-dreny miangajanaka, tena be dia be de mampijaly le zaza le iangarana le izy. Eny na ndray amena tombotsoa na ndray tsy amena tombotsoa mampijaly ny ankizy le izy. De tiako zany nareo ray aman-dreny mba tonga ao am'le live de mba mihaino de mba se remettre en question hoe ary tena ohatran'ny nataoko izy zany. De ny olona koa afaka tonga ao zay manana le cas satria hitanareo rehefa misy zavatra ka hizarana amin'ny olona ohatran'ireny le izy de ianao aika tsy zara hery, aika mba misy ohatranay ihany, tsy hoe malheur ny sasany mifalianao fa mba se sentir moins seul zany ianao. Zany mikitikitika ana foana ndraiky vidéo fa tsy harotry ty vidéo ty fa tsy maintsy ataoko satria tena hoe mahasoa. De ovaiko foana ny thème fa za tsy manao hoe za tsy hitanareo, za tsy manao hoe am'zao emploi du temps fa rehefa taitaitra mety hoe androany alina zao manao de mety rapitso de efa manao rehefa misy fotoana. De zay fa tongava de jereo amin'ny 20h ty andafy izy de 21h de hitanareo satria nanina natao 21h satria le temps hoe miditra ny mandeha le débat de tonga le 22h moa ny Madagasikara za 4h le hoe mora ny connexion de ka hatramin'ny minuit le izy minuit 30 eo farafahatarany satria za te atory. Fa tsara le mizara ohatran'ireny satria moa za zany tsy arotro mihitsy developé satria moa za zany nahafantaranareo anaty eto zany zavatra niainako, zavatra toxicité, ny ara-tsindoha, fianakaviana, ny injustice niainako taloha. Ray andro mbola averiko atao story time amin'ny TikTok fa andreo zany za nampitona kely fa zay tongava rariva de ao amin'ny TikTok ikiala rindra tapenareo amin'ny TikTok fotsiny de hitanareo de misabone fa de am'zay mahazo notification foana. Tsisy hoe tombotsoa anah le izy tsy mahazo vola firy TikTok, tsisy tombotsoa anah mihitsy tiako le mizara sy le mihaino au lieu de hoe hiaino-galety de mba mihaino zavatra ohatran'ireny satria mahasoa le izy. Hitanao na hoe ianao arany tsy niaina le toxicité, tsy niaina le miangatra fa ianao miteraka de eno le olona mitantara de am'zay misy isainanao hoe sao de za manao an'zao zanako nefa tsy nahy, tsy fantatro hoe manao an'le izy fa sao de zao de zay rariva.